fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao indray ary tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe Ankitrokaizina, tantara nosoratan'ny Topy. Novelomin'ny Tsiry, Lova, miaraka tamin'ny Tovo, Iary ary Saloy. Nandray fiosana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brad. Omary mama, Aona rehetra mba milamina sy mahafinaritra ihany ve ny any amin'izany toerana ho alehantsika izany e? fa nahoana? Ka sao dia sanatria ka tanàna be mpamosavy sy anjakamy malazo koa. Ihi, aza be fanahina rehetra. Rehefa mandeha dia mandeha fa tsy mila be ihazany. Ho hitantsika eo ihany izany rehefa tonga any. Nahoana kosa moa tsy ahako. Iza malala sao dia sanatria ka loza miandry ihany nefa fialan-tsasatra no anton-dia. Tsy misy fadifady. Ny zavatra fadifady aloha tsy misy raha tsy diso aka. Azonao hanina daholo rehefa sakafo rehetra. Azonao aloha daholo ny tanàna rehetra afa-tsy ny toerana tokana monjy izay ihany. Toerana inona izany ry mama? Misy ala antsoina hoe Ankitrokaizina izay any. Kilometatra vitsy tsy tonga any tanàna ny misy azy io. Tsy sa mandehandeha any mihitsy ny olona satria malaza ho misy lolo no anatin'io ala io. Izany very mama. Dia tena misy lolo tokoa ve ilay toerana sa? Tsy haiko aloha izay tena famarinana e. Fa ny zavatra fantatro fotsiny dia hoe olona nanandrana niditra tany dia tsy nisy tavaverina mihitsy na ray aza. Tavaverina ihany moa izany saingy ny fatiny sisa e. Izany? Ny fatiny? Eny hoa. Izay no mahatonga ny mponina any mihiny fa tena masidolo tokoa io toerana io e. Totra miorokoditra sahady mieritreritra an'izany ry mama ka. Mampatahotra na ny fitantaranao azy fotsiny aza. Marina tsy hanofy ratsy amin'izany indray aho rehefa avy eo koa. Ndry koa moa rovinina ny tsy milaza hoe manofy ratsy. Efa tsy mahagaga tsontsy izany. Mantiana amin'izay matory sao tsy tafafo maraina eo raha pitsoka. Izay vao loza raha tsy mahatratra ny taxi brosy miainga tsika mianaka. Eny ary, sady efa mivalina tsakafolo sahady izao. Tafandrimandry mama ary. Tafandrimandry rehetra indray Meno kosa fa tsy hijanona ilany ianao ry mamsoa. Fa ahoana kosa? Tanindrazanay any andro beny e. Ny tsy fahafahako nakany hatramin'izay aza efa nanenenanako. Eny e. Fa mikasa ny hijanona firiana moa izany nareo e. Tsy haiko. Arakaraka izay zava-misy any toerana. Raha tsara sy mahatamana dia mety ho taperina ihany ny fialan-tsasatra manontolo a. Izany e. Ieko. Dia tsy miambamba kely kory ve ianao miteny amiko amin'izany? Tsy mba misy alahelo akory izany ao anatina ahoana dia kely aza. Eve ianao mba malahelo ahy ihany e. Sa izao mihevitra hoe tsy fantatro akory izany atao hoe alahelo izany. Fa sao dia heverinao fa sary vongana ary any tsy mba alahelo e. Olo tiako ve no andao amandritra an'izany fotoana lavabe izany dia nahoana izany tsy alahelo aminao e. Oay. Avelako amin'izay aloha ianao fa anainga ny taxi brosy hitondranay. Izay lesbena. Andeha fa afaka efa bolana indray izany. Eny ary. Soavadina ireo mianaka dia tongava soamantsara. Bisou ary. Tena saika tsy androko izay mivoahana tao anatin'ny tomobila tao ry mama.
tena mongo mihitsy izany ny loaliko. Le rangahy teo aloha koa moa izany dia nitambesatra be ohatran'ireny ireny. Ka izay ky rehefa mivoyage tsy ndrireny eny toy izany fa ny mpandeha rehetra mihitsy e. Fa mbola misy 4 kilometatra mialeto moa izany ilay toerana ry mama. Mbola mandeha tongotra adiny iray sasany eo tsika e. Hitandry ny lalana mena avaratra iny e. Iny lalana iny mbola izorantsika avy eo. Dia tsy mba misy olona afaka hiaraka amintsika mihitsy ve izany? Efa maizina benga ny andro ry mama e. Tsika sy nareo rery ve no hitsaingojaingo any anaty ala mangina be any? Ka olona izy indray ary no tedavindry anatitra andry amin'izao andro alina izao e. Efa elany eny tsena ny ravy e. Ary nga izany tsy mety raha mijanona eto aloha tsika androany alina dia rapitso indray vao mandeha ka. Tsy mety izany ry mamsoa. Tsy misy taminga kavandry eto na ray azany e. Ka mampatahotra kosa ny ry mamy. Jerenao nge e. Efa ny 7 mahery sahady izao. Nga e tsy mba misy hoe hotely azontsika toriana androany alina fotsiny e. Tsy isan'izany ety rehetra. So iverindry fa mbola any hariva ary tsika ity e. Dia tsy mba misy olona apetrana antsika kosa ve? Mponina aty ambanivohitra aty ange hono ka tena mbola manaja vahiny e. Taloha rehetra izany tsy amin'izao fotoana izao intsony. Tsisy olona apetrana andro izany io fa aza mirediredy rehetra. Ary andao amin'izay hitady zavatra hohanina fa mandroso ihany ny fotoana ka. Ndao ary. Tsy mivilivily mihitsy izany tsika fa tia lalan-tany ity foana no arahana mandra-patongany. Ie, rehefa tafavoaka amin'ity alakin'iny ity tsika dia mipita tanimbary. Dia avy eo mamakivaky ny alan'Anjavidy indray. Mbola misy adiny iray eo izany tsika vao mety ho tonga raha izaniko. Vao atsasakadiny mantsy izay ny alantsika tany amin'ny stationnement. Rezo rehetra e. Vetivety foana izany dia vita rehefa atao am-pazotony e. Soa ihany aloha fa misy an'ity telefonina koty mba hitsolovana lalana e. Raha tsy izany ngamba dia asa fotsiny izay azo antsika amin'ity lalana feno lavadavaka be tiako. Tena soa ihany tokoa rehetra. Ary eo marina hoe aloha mba hiantso kely amin'ny bena. Fa angaha aty misy réseau tsony e. Tany amin'ny stationnement ireny tokony ny antso azy. Na marina kay moa. Tsisy réseau marina kay. Dia tsy haheno ny feo antsony aho izany koa. Tsy tokony niaraka tamiko koa nendry izany rehefa tsy mahafoy azy. Manjary miferinaina amin'ny zava-tsy misy dikany fotsiny. Tsy mahafoy azy ahoana moa? Tsy hamoy azo kosa nena liako aty ry mamy. Sady azoko antoka koa fa tsy nakaty izany mama raha nijanona sa tsy izany? Izay aloha e. Oay, mama, ohatra misy sampanana ry aloha ry e. Sa tsy lalana iny tsotsorika any ambany any iny? Eny tokoa. Mba marina raha tsaroako hoe misy mizara telo ohatran'izao ty lalana ity rehefa ty aloha aty. Dia ahoana izany izao no ataontsika? Iza amin'ireo nandehana antsika? Anaraka an'ity lalana mahitsy ity ihany sa hivily mianavaratra sa hizotra miatsinanana? Aza maika aloha ndry fa aleo mandinika tsara e. Tsy aleo ve manaraka an'ity lalana mahitsy ity ihany e? Ianao raha teo ny laza fa tsy mivilivily mihitsy ny lalana makany. Ndao ka? Ndao ary. Fa aiza ihany ary izany toerana izany ry mama. Efa adiny indray izay ny alantsika tary amin'ilay sampanana tary nefa ohatrany tsy mety tapitra mihitsy ity ala mikitroka be ity ohatrany vao maika amin'ny ankizo izany aza raha ny fahitako azy izao koa. Mareta kely rehetra. Efa kely sisa e. Nenareo dia izany foana. Kely sisa tsy misy farany. Jerenge ity telefonako ity e. Jereo efa nivalo sasany ka izao. Mareta kely ho andry fa inona ary ty? Fa za zany efa tena reraka mama ka.
Marary be daholo ny ranjoko. Ka meo aty ary ny sakosindry no entiko e. Dia tiako tapomaivamaivana ity indray mba entindre. Izay mihitsy. Ary sao dia mba hadiso lalana koa sarytsika. Tsy tokony naka ty ihany tsika raha izao ka. Tsisy an'izany hoa. Tia mihitsy ny lalana makany tanàna ka. Tena tsy diso izany tsika ka. Oay! Iza koa iny, mama. Nisy olona tazako tery ariana tery. Ahoana? Zany hoa. Olona iza koa no hitandria anaty ala amin'izao alina izao e. Ny masondry mihitsy nga mano efa mamoriporona. Tena tsy diso mihitsy ny masoko ry mama. Tena olona mihitsy ny tazako teo iny. Ka aiza ary? Tsy misy afa-tsy ravin-kazo miofaofa izao no tazako. Ngamba mety azona hetsiketsiky ny rivotra no hitandry teo ka. Tena misy manaraka mihitsy ho antsika fa tsy namitaka azany mihitsy ny masoko ry mama ka. Lalana zorona fa aza mitoditodika amintsony ka. Efa reraka marina ry dia manjary mahita an'izao zavatra tsy misy rehetra izao. Ndrive hoa tsy mahatsikaritra hoe ohatra ny lasa kizokizo be izany ty lalana ity. Izao very mama vao manontany an'izany. Tsy efa hoviana moa ny miteny hoe ndao hiverina fa nareo ohatra ny tsy niraharaha mihitsy. Ka izay avo tena mino fa tena diso lalana tokoa tsika roa ka. Efa tokony ho tonga any an-tanàna mihitsy ke tsika raha izay fotoana nandehana an'izay e. Ka ndao ary hiverina aingany e. Mbola hoviana indray izao vao ho tafaverina ry amin'ilay sampanana ry. Marina mafy na sasakalina azy tsika ho tonga any. Ifanena amin'ny mpamosavy aty mihitsy ngamba tsika reto ka. Aza miteniteny foana eo ka. Ny fihainonan'ny tenindry ihany izao no nahatonga antsika ho very ohatran'izao. Raha ny vilinena varatra tsika izao mety efa tonga tany ohatr'izay. Tsy fotoana amin'ny fifanomezan-tsiny kosa izao e. Ary ndao andeha aingana. Tsy afeniko anareo aloha fa efa manomboka matahotra mihitsy aho io a. Sady mama ve hoa tsy maheno an'izany feo am-biby ohatry ny hafahafa be izany. Aiza? Alika mitomany valala re izany e. Izany avokoa ve dia tomataitra. Ka mampatahotra koa. Tena tsy te hanan-kevy amin'ny mamysoa fotsiny fa na za koa azany efa manomboka matahotra ihany. Teny ity toerany ity mihitsy ilay antsoina hoe ankitrokaizina fa tsy diso ny eritreritra. Andreraka mihitsy izany raha sasaka. Aleo enjehana aingana sao dia maninona any izay vao loza. Ohatra ary fanakaiza sahady izy teo. Todify sahady ve? Andriamanitra, indray ilay izy. Fa ilay izy inona foana ary izany e? Ilay alika an'ilay olona mainty be ry mama. Tsy hitanao ve izy teo? Tazako mipongatra tery amin'ny fiolalana tery ilay izy. Andao hiazakazaka mihitsy ry mama ka. Tena toerana hafahafa mihitsy ity toerana ity. Ndao ka. Milamina aloha ndry fa inona koa ary dia taitaitra amin'ny tsisy antony ity. Fa taitaitra ahoana ihany ary e. Sa rehefa efa hisy an'olana ity tenda dia izay vao hikoropa. Hiazakazaka rehefa mbola tsy voninareo ka. Tsy andro fahafatesana eto fotsiny lasa. Mamsoa! Inona ary dia ataondry ity e? Mijanona aloha. Fa iza koa izany e? Inona ny ataonareo aty? Fa iza ho azy izany miteny izany? Mba fantatrao moa hoe inona ity toerana hitsahan'ny tongotra ao ity? Tsy fantatro re tompoko. Fa aiza nefa izany olona miteny izany e? Eto no atao hoe ankitrokaizina raha tsy fantatrao raha matotia. Ankitrokaizina. Enonao zany? Ary ty harinanao ty raha ty ahita ianao e. Aiza? Ty ay e. Andriamanitra, fa iza ary ty? Rangaha ranjanana be sady mitafy lamba menamena be koa. Ka ahoana? Marina tena devoly ty. Devoly hita vatana.
tory tongotra ary mieritreritra anao izy ty oaiza ho avy maty a kay maty a mama maharary ataholo ny tenako manontolo kay fa zary azany fa toerana maizina be zany ty misy aty fa inona no ataoko ato anatin'ity lavaka fa hafa be ty sa ndraso hoe oka fa zay vao tadidiko mety ny tahotra tamin'ny alina dia niazakazaka be nandositra dia nenjera mafy tato anatin'ity lavaka be ty ary tsy natsy ary tena tsony nanomboka teo ary mama aiza misy azy amin'izao ory izao moay ohatra maheno olona mamindra manatina makaty angeza zany tena misy olona mandeha mihitsy any ambony an'izany ka ndraso hoe mama nga zany mama atoloro ny tananao alefa fa iza koa ary zany atolory aho any tananao zaranao aho za mba manavitra anaoko ty ary dia tazomy mafy ny tanako ao alefa zay kely sisy zay tafiakatra ianao voadona ndray ngamba izany tongotra izany fa mangirifiry be zany ve kaikaikai aza miteny mafy mihitsy aloha ianao na zany azy sao dia mantsy misy mahenao ka zay vao lozany ahazo aeoko fa iza moa ianao oay tovolalavy varantsanana be ty anylohako ty sady tofeny vakana isan-karazana ny voziny sy ny tanany marina tsy olon-dity ohatry taovariana be ianao mandinika aza matahotra fa tsy hanao ratsy ianao fa olona ny raha mamahitady anga ianao tsara ho fantatra aloha fa aty ankitrokaizina misy anao zao ankitrokaizina eno dia iza zany ianao raha izany angatra sa lolo vokatra sa olombelo loatra anao ihany ka fa ziva aloha ny fiantsoana raha amin'ireo mpiambina nyty aly ty raha ny marina dia tsy toerandolo zany akory ty ankitrokaiziny ity fa inona tobongamba no azy ilazana azy tombon-dramao sy ny miaramilany ty zany hoe tombon-dalo zany raha tsoriny ahoana tsara zany tombon-dalo zany hoe ianao io koa zany eny avy hatrany ny valiny manitro loza andeha fa veloma ianao ka dia misaotra nanampy oka aloha mijanona aloha fa aza maka andeha zany ianao fa inona ary mba hainao fa aza tampitazomina ny tanako ka avelaho aho hitadiny reniko ianao raha teo efa nanome toko fa tsy hanao ratsy ka fiarovako anao nge ny antony tsy hamelako anao andeha any fempiambina mivezivezy mantsy atao anaty alato tsy ho lasa lavitra eo akory ianao dia ho azondrolerony fa miteny azay raha mahakasika ny reninao indray dia amboary ny saina fa manino mama toy izy ny teninao efa maty ny reninao zany ho vononao zany ny reniko tsy zany kosa tsy zany namono azy fa raha moa lehibe anay mamsoa ianao koa mba manaitra azafady ary dia ahoana ny fahitandry ny fiainana atao amin'ny tombona andritra n'izay tapabolan'izay aloha tamananjara ka na tsy tamana aza moa afaka no aiza
Fa misy ilana ho anga? Saika nafatra anao fotsiny dia handeka. Fa ho aiza ianao? Andeha anao mission any avaratra any nivondrona misy any io alina. Zany ve? Ie. Dia andeha izany ianao? Ka tsy mana-tsafidy ingary mamsoa e. Tsy maintsy mandeha satria izay ny baky olon-lehibeko. Fa nareo ve izany dia tsy maintsy manaraka ny bokon'ny sitrapon'ilay ramoramo iny foana e? Ka efa hoe tsy maintsy ho ahozy aminao. Izy ny tompon'ny fahefana rehetrarehetra ato, izy ny tompon'ny fandidiana sy ny fanapahana. Ary maninona marina moa izany tsika raha miaraka miala tato amin'ity toby ity e? Maninona? Ndao mandositra. Sa ianao tsy mba te hiala tato anatin'izao ala mikitroka be izao mihitsy? Tsy mety izany e. Fa nahoana no tsy mety? Sa ianao mihitsy ny tsy te hiova mahadahalo anao izany? Raha ny tena marina dia efa voagejan-dramo ato izay e. Efa eo ampelantanan-dramo izany ny ainay rehetra. Fa ahoana? Mbola betsaka ny zavatra tsy fantatrao no mamsoa. Sombony amin'izany fotsiny tia ho tantarako aminao ty. Ka miaino anao ary ahy e? Hitanao? Ny olona rehetra tafiditra ato amin'ity toby ity akoatra anao dia tsy maintsy omena pozina mahafaty daholo. Zany e. Raha morery ihany nefa manana fanefitra izay pozina izay. Tapakandro monja ihany izay no tsy mihinana ny sakafo na tsy misotro rano ato dia efa manomboka miasa amin'ny vatanay ilay pozina. Efa nanandrana nandositra ihany tamin'ny voalohany saingy tsy lasa lavitra akory dia nanomboka fanina sy narary an-dobe. Dia naleoko miverina ato ihany aloha satria mbola mamy miainako. Izay aloha fa aleo andeha amin'izay ka. Miaina ary e. Mahatoko tanteraka lahy amin'ity mission iray ity ry ziva. Tsy misy afa-tsy lasy-bory mantsy no afaka misolon'ny teraka ny alina. Tsy tatranao lehibe tsy ampafirin'ny efa nataontsika akory io e. Bandy azo ato kelaka. Tsy mbola nandisy fanantenana mihitsy lohatra eto. Ary reto meko alina reto daholo ny renseignement. Ohatra mahazatra ihany ny paikady rehetrarehetra e. Voaray izay lehibe voaray izay. Eny ary. Zao mahazo mandeha aloha lahy. Fa izao tokoa lehibe miaina lahy. Mba misy fangatahana kely ataoko aminao ty mialohan'ny andehanako raha mba mety e. Aingana fa miaina lahy e. Mba jerijereo ihany mamsoa ambany ao. Izy irery ihany mantsy ny navelako ao lehibe Hay ve. Aza manahy amin'izany lahy e. Ataoko tsara ambina ny sary bakoly be any lahy fa aza matahotra. Dia misaotra betsaka indrindra lehibe Reny lasa ireny ny riziva sy ny namany. Iny aloha iny izao ziva e. Misy 5 lary zareo samy mitondra basy dia ny sisa kosa samy mivembinantsy sy famaky daholy. Variana dia variana mihitsy angery mamsoa izany e. Malahelo ny any tanàna sady nga. Tena maninaitra koa ianao fa misy ilana ho anga? Tsy misy akorika. Tonga mba hanala fanginana anao fotsiny e. Sa tsy tianao? Tsy hoe tsy tiako fa tsy matahotra ve no mitoka-monina ato amin'izao alina mangina be izao? Fa nga misy zavatra tokony hampatahotra izany ato. Tsy izany loatra fa tsy dia fomba ato amin'ity toby ity mantsy ilay mitokatoka-monina ohatran'izao ataondry izao e. Lazao izay tena antondianao ato amiko ka mainka atoro koa mantsy. Mahamiry firakiny alina ary mamy tonga hitady sy zara fanana aty aminao angera sitrakao izany. Tsy azoko. Izany koa ve dia tsy azonao e. Sa tsy mety aminao izany? Tena ohatry ny hafahafa koa ilay rangahy aty marina raha tsy mitady atahotra izany. Ary mba manatona aloha eto akaikito e. Izany tsy anakitrandria e. Esory ny tananao ka dia aza mikasikasika afa tsy ilaiko.
eo kifa inona ary tia ianao nga tsy teo sambatra tsy teo safinoniko ny asambarana ambay ho marikiriko zany ra olona maninona eo ianao fa lasa tsy mivoaka eo ianao aty ho ianao aty avelao ary anina fa marary nge zany avelao aho fonjeo siva fonjeo fa misy inona tory mamsoa ohatray le ty fa tao miverina sady lahy mamsoa fa inona mampikikika anao ato nanofo ratsy be le tsy izy vosaika andamy mazy mihitsy dia ay lahy tonga alamino eo aloha ny lisany fa lasa zay fa lasa iena re mamsoa zany efa miteny aminao hoe mba atombeny tsara ho any sainy mitebiteby loatra ianao mahatonga an'izany nofo ratsy zany siva tsy aka nyty vakanamena ty fotsiny ny antony verenako aty dia ndeha hiverina nyenjika andry zalahy aloha zay fa lasa fa sao dia loza zalahy eo fa zao matory tsara ndria dia alamino ny saina siva anaraka anao koa ka tsy janony entsony avelao andy efa tena sasany andry azy zay ry zalahy ka siva zay siva tsy naninona ve ianao tena efa nitaitaina be mihitsy ianao efa teny aingy foana amin'io mitaitaina amin'ny tsisy dikan'io rehefa mba mahametoky ianao dia mba matoka izay ny dikan'izay antapoka ne tsy mahalelary zivy raha sanatria mona ninona tany ianao dia aiza ny tany ho alehako ka efa tonga zao afaka manaraka ianao mandra-pandehako anao mission hafa indray roviana zao zany tsy mbola fantatra aloha kanefa mino aho fa ho sitrana tsy ho ela ny ratrandramo dia afaka hijanona eto amin'izay ay azoko antoko arangafa tsisy olona koatra antsony ato an-trano ato efa lasa mivory ary amin'ilay tokotany be ary daholo mantsy ny miaramila rehetra zao mihitsy ny fotoana fanararotana ho dia davoko ao an-trano-dramo ao mifanefitra le pozina nafisotroana ny zivy izany izay ihany mantsy no kofe mamatotra azy tsy hiala tato amin'ity toby ity ay ve ohatr'izao ny ato anatin'ity efitra ity tsy misy afa-tsy fandriana ato nefa le efitra tena malalaka dia malalaka mihitsy sady maloto ato no mikorotana ambony ambany hita mihitsy hoe tsy nahitako fafataona maro hoay misy talatalana kely koa itsy andoha farafara itsy ndraso hodikazo mifatopatotra be daholo reto dia misy tavoahangy kely maromaro milahatra koa retsy inona daholo ary reto toa ranon-javatra sy vovoka hafa daholo izy zany mino fa ndray amin'ireto le fanefitra tedavo dia izy amin'ireto tavoahangy maro be reto anefa izany le izy aleo rangaha raofina ny daholo rehefa avy eo diniana tsirairay mitendrerange zany anjely kely be ako zany inona hony zany mahavarinana ho ato andre manitro fa mihevitra ny tsy misy mahita mantsy tsy mahalala ny ramomary ny tia ka mahasamana ny rakandrana sady ny zavatra sarobidy sy ny saropady mihitsy ny anarany tia kasitanana mifona re tompoko sokona nanaton'azy zao kialakely ataoko amin'ny fanaovana azy anenjika anao koa aza ho ataoko efa manaty-potsiny ato anaty vovondray ve dia ho jerijerena fotsiny anay ianao androany
Tsisy zivazivanao zany tsony eo ry kialakely ty any anaty ala lavitra be any zany olona tsonao zany ka tsy andreanao akory miomana fa inona zany tabataba be anareo ato zany ay lahy rasefo tsara fahatongavany lahy fa ahoana tsara fahatongavany lahy tena mba hanariko ely ty vehivavy lahy ty ry ziva raha tsy tonga tampoka tato ngambe efa tapotra vao ho tafady teo daholo ireo zava-masin'ireo fa inona ndray zany zavatra nataonao zany ry mamy fa ianao ty ve efa lasa dala mihitsy sa ahoana e raha mbola mitoy zao adalany zao dia miala tsiny amin'la fa tsy maintsy andray fepetra kosa e dia efa mampitandrina zay tsy tranony akory ny ato ka azony anaovana an'izay tiany atao fa ianao ty moa zany efa tena leo miaina mihitsy ry mamsoa tsy mahalala andramoto koa mantsy ianao ka mahasasa mitsapatsapa azy biby tsy azo ivalozana ange iny ry mamsoa e sa ny hahafaty mihitsy ve zany ny tena tadavinao ty e ny fitsinjovako anao ihany any na tonga nanao andreny inona zany zao ny fitsinjovanao amin'ireny inona ohatrany hoe manefy ny antsy amin'nona mihitsy inge ianao amin'ireny inona zao saika ho ataonao tao an-tranondramoto ao inona tady mifanefitra ilay pozina nomeny anao zay ihany mantsy ny mamatsika anao eto amin'ity azo fijaliana feno fahotany ity dia mieritreritra ve ianao fa raha ho hitanao zany dia ho afaka hiala moramora eto tsika aminao ka inandray miangavy ianao ary mamsoa aza asiana fanoroany tsony ny zavatra ohatran'ireny raha mbola tianao ny avelona ataovy ampy anao zao fahavelomanao zao fa aza mitady zavatra afaka ohatran'izay mihitsy ianao miala tsiny aminao ary ziva miala tsiny aminao fa tsy afaka hilentika hiaraka aminao aty tsy maintsy hanavitra ny tenako andositra fa izay idonany any idonany mbola mizotra tsara aloha izao ny diako hatreto tsisy manarakaraka sy mitsakatsakana mihitsy aloha ny lalako hatramin'izao miala tsiny ary ziva miala tsiny afady tsy maintsy mandray an'izao fanapahan-kevitra izao tsy maintsy mandeha na dia tsy tianary anao aza efa fantatro ny loza tsy maintsy anjoara mbola hijanona ty anaty ala ty mantsy dia mbola tsy tanteraka ny fikasany ratsy ny ramoa dia aleo mandositra ka soa aloha fa avo be daholo mibozaka aty mihinao fa tsy hisy olona mahatazana mihitsy amin'izao tsy dia misy mpiambina mivezivezy koa aty raha ny fahalalako azy nefa na izany aleo mailo ihany ka tsy fantatra koa izay biby mitsirotsirika aty anaty bozaka aty 20 minitra teo eo ngamba izay ny lasa mbola hoela vao tonga ry amin'ny arabe fa aleo afanganina mifandeka tratrako ty Andriamanitra mamsoa fa manao inona rera ty anaty bozaka ty ianao siva tao tsy hitako akory ny nahatongavana teo fa avaiza ianao io ohatray fa nahoana ianao aloha nitomany nataondry zalahy inona teto indray ianao ty tsy nanao inona ary zareo ka ay ny anjera kely fotsiny ateo dia maharary be ny tongotro ay kosa tsy ataoko vita mora mantsy raha ohatra ka ianao no ianaran'ireo kitikitihana eo dia efa mampitandrina zay tonga dia ovitaiko tsy asiako indra fo nizaniza mihitsy mikitikitika anao tsy afaka ilaza ninina aminao ary siva tsy mbola teo fady koa ka aleoko mangina siva fa manina moa zany ianao sarotiny be amin'ny koatra izany
Ka iza indray ary moa izany no tokony ho sarotiny aminao e. Tsy misy afa-tsy zangy ny azonao hoeterana aty tany lavitra aty e. Izany tokoa. Sady ny tena marina koa dia efa zatranao loatra ary mamsoa. Zatra? Eno a? Tsy azoko. Tsy haiko fa ohatran'ny hoe manomboka mahatsapa aho hoe tsy afaka misaraka amin'ny fiainanao intsony izany ny fiainako e. Ohatran'ny hoe izay mahazo anao dia ohatran'ny hoe lasa mahazo azy izany koa. Izany ve? Dia midika ve izany fa... Eny ny valiny ry mamsoa. Ziva. Ziva. Ahoana ke? Misy zavatra ho lazaiko anao. Teneno ary e. Mba fantatrao ve hoe andro inona ny andro androany? Ahoana moa fomba ahafantarako ny datin'andro aty anaty ala be aty? Fa ahoana aloha e? Roa volana katroka sahady izao no iarahantsika. Izany tokoa moa. Ohatra lasa mandeha be izany ilay fotoana rehefa niaraka taminao a. Izany tokoa ki e. Tsy haiko izay antony. Fa mbola misy zavatra ho lazaiko aminao koa ty. Inona indray ary e? Zivo? Hananjanaka tsika. Maninona tsara hoe ry mamsoa? Fa hananjanaka ahoana aloha izany tsika? Izany hoe... Eny avy hatrany ny valiny. Hay! Tena avo ny lanitra ka tsy takatro marina. Tena faly be ary mamsoa. Tena hanataranaka izany a. Dia isy andimby amin'izay koa? Tsisy kosa e. Tsy tiako raha andimby anao aty ny zanatsika ka. Tsy tiako ho lasa dahalo izany ny zanako. Ay ve, aza manany amin'izany ary ianao raha havako a. Tsy maintsy ho ataoko izay fomba hamoahana anareo mianakato rehefa teraka io zaza io. Matokia ahy ianao. Saody kosa mba tsy hanziva izany io zaza io ry karakely ity a. Dinio tsara ihany aloha sao dia mba diso ny kajikajy nataonao e. Mandreraka koa miresaka amin'ity ka. Ianao indray izany no miseho mahalala mihoatra. Tsy olona very saina akory ka tsy ahalala an'izay zavatra nataoko. Iverina any amin'ny tranonay sy mamany Antananarivo raha vao tafavoaketo. Rehefa andray mitady izay fomba ahafahana hanafahana ny Ziva. Ary mba manahoana tokoa ary izao benany. Ohatrany hoe izao indray aho vao mba mahatsiaro azy tao anatin'izay volana maromaro izay. Ary izy koa ve izao mba mahatsiaro ahy. Mety efa nisoloany ve ny toerako sa mbola miandro ny fiverenako ihany izy. Sangamba izay ho lazainy raha mahita miaraka amin'ity zaza ity izy. Ohatray. Ary kay nanina tapoka teo koa ary zaza zany. Kay maty a mama. Ay ho teraka ary ve ahy e. Kay misy manindrona be any anatiko any. Ziva! Manahoana izy ato ry izy roa. Ary laho ny savavy zato vahinkely zato e. Ramo? Ahoana? Laha ohatra indray ny ty lehibe a. Zany a. Arapaina izany rehetra. Nahazo miaramila tsika ko. Arapaina nahazo solda e. Misaotra. Samy nanompo maso tany amin'ilay zaza izy roa lahy ro mifampijery avy eo. Sarotra aloha mandainga fa tena misy itovizana be amin'ilay devoly lahy be ity ny endrik'ilay zaza.
Niova tampoka be teo ny endrika siva. Avelako ngamba aloha nareo fa andeha anasa kely an'ireto lamajazy reto masotonareo. Eny ary. Ka ahoana ry mamsoa? Mbola sahanao ihany ve ny andà fa tsy diso ny zavatra nilazaiko taminao hatramin'izay e? Dia maninona? Inona no tianao hatongamana? Taranakeva marina nareo vehivavy tonika. Menarana. Ka nefa zamanahy ianao fa tsy ilaza nininina amin'izay va? Efa ho herintaona izao no nahafaty azy mianaka. Efa maty ny Ramatorahary reniny Mamsoa. Efa hitany olona teo amoron'ny anakitrokaizina hono matsy ny fatiny. Mamsoa kosa mbola tsy hita popoka hatramin'izao. Tsy mbola fantatra na efa maty ohatran'ireniny koa na mbola velona. Tapaka ny hevitra fa ho any amin'ny toerana io ahy. Le toerana antsoina hoe Akitrokaizina io. Efa ho 3 minitra izao nidiraka ato anatin'ity ala ty fa mbola tsy nahatsikaritra na inona n'inona mihitsy aho. Tsy misy lolo zany koa aloha ato raha ny fahitako azy. Ohatra ny fampiororona fotsiny resaka mandeha ny ivelany ihany ireny. Eny izao misy lalakely masamasaka amin'ny mianavaratra. Mbola misy dia tongotr'olona mamaripahatra koa ny anaty vovoka ireny. Midika izany fa misy olona mipetraka sy mivezivezy atao anatin'ity ala ity. Hoay le dia tena misy mitifitra zany alao miala eto malaky aloha. Waiz. Janona moramora ary tandremo mifetsika fa basy tsara fahany ty atanako ty Hoay marina. Iza koa ty olona hafahafa be mipotra avy any anaty kirihatra ty. Marina raha tsy olona ity. Fa izy ianao Ela vahiny indray vely ty manatsafa ny tompo tanàna. Za le ty ny lefitra ny jolarain-dany ato Akitrokaizina raha ty lao fantatra. Jola hoe. Eno Zany hoe fereny jola zany ty toerany ty. Voalaza anao. Elaisany zany namona amin'ny mamososony reniny tato anatin'ity ala ty. Fa iza koa aloha elany ohatrany mba miseho mahafantatra amin'ny mamsoa Iza ho ela? Fofombadiny mamsoa no manoloana ny lary le tavangidro ty Ary hitady azy indrindra ny natindriako aty. Ary fantatro fa mbola velona any koa mamsoa. Noho zany dia tsy hamelako lesany raha tsy avoaka lesany eto izy. Moramora ihany lesy loha ela. Aza maika misendoatra mihitsy ela. Fantatro nge hoe olo-tia mamsoa taloha ela Tsy laviko zany. Za kosa nefa lesy no vadiny raha zay ny ty lao fantatra. Zany Maninona tsara? Efa hoe vadiny Efa andray 3 volana lesy zao ikizay efa andray 3 volana aza zao ny zanakay. Zany rangaty atazy fa tena tsy revembo vanty zany Zanakareo ahoana Mandrosoa ianao. Aleo mailo ihany rabena fa tsy fantatra raha fandrika izao fitondrana lahaty hatranyity izao Midiry elahy sao dia hisy atsikahatra antsika eto ambaravarana eto mantsy izay vao lozako. Dia io atoro io zany ny zanako mamsoa? Ie, io ny zanany. Taitra sahady angano zazakely. Hoay, misy vahiny eto. Fa izy io ry ziva. Ohatra ny vaovao be amiko izany ny endriny Mamsoa? Midody kely aty hoe ianao. Andrekako fa tsy
sao dia manofy ary ahy e. Tsy manofy izany ianao fa tena bena tokoa ty e. Bena tena ianao tokoa ve io? Tsy manofy ve ahy e? Andray ry Bena, hitako ihany ianao. Efa tsy nanana eritreritra ny hitanao tsony a. Ny atsapy teny atratrany be ny mamysoa sady mifokofoko ny tomany. Bena, mifona fa tsy fidiny azo ao re Bena fa Efa fantatro izany. Lahatra tsy azontsika nidivirana izao e. Efa nitantarany ziva tamiko daholo ny zavatra nisy rehetra. Zany ve? Dia tsy tezitra amiko ve ianao? Tsy tezitra aminao izany ahy. Fantatro koa ny hoe tsy fidinanao izao. Dia mametsy ny anziva ve izany ianao? Tsy selina ange izao na kely aza fa Eny e. Fantatro fa raha tsy nisy azy dia mety tsy afaka anehoana ohatran'izao tsontsika e. Fantatro tsara izany. Bena, dia mbola Mamsoa, efa mivoady taminao ahy. Ary tiako milaza aminao fa tsy mbola niofy izany mivoady nataoko taminao izany. saingy maninona? Eny e, tsapako loatra ny toerana misy ianao. Dia tsy mametsiny anao ma Bena. Ajanony azy izany resaka izany dia andao manina ny tetika ilana tato e. Mandeha koa mantsy ny fotoana. Marina mihitsy izany e, sady sao dia misy araka eo koa mantsy ny fahatongavan'ny Bena ka ho sahirana eto tsika. Ziva, mba ataovy lety sy ahatafavoaka anay telo mianakato a. Hitady hevitra anavotana anao ange izay rehefa tonga ny tanahy fa aza matahotra ianao. Hay moka izany ny zavatra konokonon'ny reto ato. Raha moa? Mihevitra ho paiso mihitsy moa izany lahatiry Ziva. Zany tokoa ilay hoe bitsibitsika ny lavanify ka ny lavitra indray maheno taloha. Oka ranga marina. Reo ry zalahy, tonga dia efa tory any daholo. Idio any amin'ny fitoerana entanany ilay mpamadika ity. Oka raha moa. Ty bandy diso adresy ity kosa ataovy any anaty lavaka any. Oka zalahy. Zahay mihitsy. Izy mianaka, avelao hijanona ato anefitra ato ihany aloha. Ary fatoro tsara latsy e. Fatoro tsara. Ny tongony sy ny tanany. Misy tavoangy ty akaikiko ty. Tonga dia ho vakiako rangaha ty ary ny vakiny avy eo no dia anapahana ny reto tady mamatotra reto a. Zay. Ohatray, tena misy olona tamy izany a. Mety ny zalam-piambina angamba ilay feon'ilay tavoangy vaky teo. Rangaha tapahana aingany reto fa ela be izany a. Zay, vity reto. Ndao hiala amin'izay rangaha. Entina ihany aloha ty vaky tavoangy ty mba hiarovan-tena. Lasa izao. Oay, ndraso aloha. Ty variana mandrongony eto an-tokotany ty raha godrogodro. Tapitra eto koa ny tantara landro any. Inela! Zay, vo tsaratsara mihitsy ty. Ary aloha alaina amin'izay aloha mibasiny. Zay. Ho avy koa ny anjaran'ny lary raha moa be fa mandrasa kely a. Aleo tonga dia dirana zebra atao tranony ato mihitsy iny. Ao voaina aloha ty varavarany ty. Zay. Sofa mikato-potsiny ty varavarany ty. Alatsa moramora iny basy iny ary ato voniny tanana. Tena tratra. Tandremo mifetsika fa maimbo vavy ty atanako ty a. Tena loza va efa nijaika eo atatorianako tato kay le tsy vaniny ty. Tena voafandrika marina. Na zany aza rangaha tsy hisy anaiko volosany lafotsiny kosa eto a. Ary mbola mieritreritra ny anao inona? Mbola anao inona ihany le ty e? Ary aleo tonga dia apokako ny atidohany rehefa sarotra tenenina.
manam-panantenana tsony asany. So tena hoe very fata ty tany lavitra ty izay mianaka. Pôbasy roa izay neniko mifanesy teo. Midiko izany fa efa maty ny lenjy matahototo ireny izany izy roa lahy. Siva sy Pena. Oay, misy miaramila mitsoka kiririoka indraingy izany. Ary iza kosa ny tamin'ny makaty izany. Tesanatry veka. Andriamanitro arovo izay mianaka. Mamsoa, miomanina ireo mianaka fa... Siva ve izany? Angainao mbola velona. Fa aiza ianao izany fa maizim-be nge ato e. Ty anjoro-trano ty Siva. Ay ty ianao. Ary aloha vananga ny reto tady mamatotra anao reto. Siva, tena neveriko fa efa maty nge ianao e. Raha moa ny maty teo fa tsy za zany e. Fa efa saika maty ny ihany aloha raha nisy kely a. So fa neny bena ny nataony tonga aloha. Dia aiza izy izao? Nasaiko niandry anareo mianaka ao ivelany eo lery. Ay kosa. Fa izay aloha fa voavaty e. Dia raitso ny zazakely dia mandehana amin'izay e. Jerenge ty izy raha tsy efa tena toratomany mihitsy ilay zaza marina. Hitako. Mandehana fa sasa miandry anareo ambadika eo izay Bena. Efa mimeko azy le kitapo kely feno vola tao an-tranon'ny Ramo iny. Dia Siva, dia ahoana izany aza matahotra ianao e. Tsisy mpiambina tsony any. Vao naheno antsoka kiririoka teo le rony dia efa lasa niangona any amin'ny kianja fivoriana any. Ka tsy izany anie tiako tenenina ry Siva fa momba antsika izany. Azalaniana amin'izany tsony ny fotoana ry Mamsoa. Ara roto izao rafahana mandositra izao. Siva, ny zanantsika. Eny e, fantatro nge izany e. Matoky anao atoroy azy dia n'izao fahazazana izao ny lalana tokony alehany raha tsy tianao ny hanahafa ny Andramora iny e. Siva, fa... ela be izany fa mandehana amin'izay sao dia ho tratra eto ka tara loatra eto ianao. Adony ohatra ny tsy nisy ireny fisiko ireny rehefa tafavoaka eto ianao. Eny ary, aleo fa handeha. Nefa aza matahotra fa tsy maintsy anao izay fomba hanafahana anao izay rehefa tonga ny Antananarivo. Dia tsy maintsy ho avitra ianao fa matoky ary Siva. Tsy mandry an'izany intsony ary Mamsoa. Vao fantatra ireo miaramila ireo fa ny vonoko raha moa lehibe anay dia tsy maintsy ho vonoiny ireo koa. Aza iasana saina intsony ny momba e. Izay andravana n'ity tompony kitrokaizany ity everina rehefa tafavoaka eto nareo. Zay. Andeha ho aiza? Ramo? Tsisy mivoaka velona eto izany tenisany raha mbola Ramo koa ny anarako Ay mbola tsy maty ihany alana dia efa niatoka elahy zao aza ny voan'ny bala. Ay nevitra ho faty elahy. Tsy mbola ateraka letsy ny olona natao hahafaty ary le mpamadika tsy vaniny ty Ramo? Hitany laty antsy lava lela be ty. Oka Jereo, Siva! Siva! Andriamanitro! Ny frailet tsy vanina ty tamin'ny sabatra ny loha Siva. Tsy vanina! Fa mbola inona ihany ny ataonareo ato e. Ndao andefa mandeha ny fotoana. Andrekaky eo. Ramo. Tsara fatongava lahy. Iny koa ny lahy dia mampamangy hany amin'ny losifera any letsy. Pitika ry alavitra riko ny lohan'ny Pena. Mangina aromeo aty ty zazy ty. Oy taty ty. Vatanao ina zanako. Adelao ny zanako ilay tsy vaniny ty Jerenao tsara ny anaovako azy. Andriamanitro! Ny zanako! Maty ny zanako! Dray izany raha mipatrapatraka eo amin'ny fony. Mahafinaritra. Ary anjaranao sisa. Anjaranao sisa. Inona ianao?
Mamsoa mifoaza amin'izay rehefa efa amin'ny fito maraina anie izao e. Mama Otry fa ino no ty mahazo andry ity? Mitsangana teo dia miomana fa sao dia tara taksi borosy eo tsika. Aingana fa sasa miandry antsika eny amin'ny stationnement zay Bena? Tena nanofo ratsy be ary mama. Tena nofo ratsy. Nofo ratsy ahoana rehetra? Eno a nanofy an'le toerana nyteneninao iny a, le hoe alana kitrokaizina. Merena teo dia mandehana miomana fa ho atoandro ihany ny andro. Natolotra ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray ny aina mitondra ny lohateny hoe ankitrokaizina, tantara nosoratan'ny Topy. Novelomin'ny Tsiry, Lova, niaraka tamin'ny Tovo, Iary ary Saloy. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brad. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.